mianatra eo tongotrao. Koko faly miarahaba ny zazakely rehetra indray amin'izao sabata maraina izao hoe tena tiantsika Andriamanitra dia karakarainy foana isika na dia zazakely aza dia miarahaba ny namanay rehetra izay manaraka amin'ny fandaharana miaraka amin'ny zazakely. Alohan'ny enoantsika ny tantara ianarantsika ny lesona dia akambany indray aloha ny tanany, akambana tsara ny tanana dia ahondroka ny loha dia akipy tsara ny maso fa hiara hivavaka isika. Andriamanitra, tonga indray ny fotoana izay ianaranay ny teninao. Dia misaotra anao izahay satria tia anay loatra ianao. Dia misaotra koa fa afaka hiaraka aminay ka ianao amin'izao sabata izao. Fa omeo fahendrena izay mba ho endry tsara, mihaino tsara sady mankantò amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lehilahy anankiray ny tantarantsika izany dia misy lehilahy anankiray tsara fanahy be indray ianarantsika rakizy. Tena tsara fanahy be nge io efa nianarantsika tamin'ny lesintsika tamin'ny fahataloha ny tantaran'ny Bartimeo dia nisy lehilahy anankiray tsara fanahy nasitrana azy dia Jesosy. Dia mbola io lehilahy anankiray tsara fanahy io indray no hiaraka amintsika amin'ity an'ity fa izao niaraka tamin'ny ankizy anankiray izy. Ankizy anankiray tena naman'i Jesosy koa nge io ankizy io zazakely, ankizy, zaza minono, kilonga, tian'i Jesosy avokoa isika rehetra. Dia izao nanao zavatra anankiray koa Jesosy niaraka tamin'io ankizy kely anankiray io. Dia sakafo atoandro ilay zazalahy kely no lohateny lesona ianarantsika. Dia misy tantara tsara be nge ao anatin'izany lohateny lesona izany. Fa izao aloha ny tsy anjerisika dia voasoratra ao amin'ny Efesianina 4:1-2. Efesianina 4:1-2 hoe aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Andao ary araka merina indray. Efa mahay manisa ve zazakely? Andao ary. 1, 2, 3. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Bravo! Zao ary dia nisy lehilahy le tantaraiko anareo iny tsara fanahy be iny Jesosy no anarany. Jesosy no anarany. Handehanao tantara ho an'ny olona indray nge izy hitantara ny fitiavan'Andriamanitra an'ny olona rehetrarehetra. Dia nandeha teny amin'ny toerana anankiray izy dia manga be koa ny lanitra tamin'izay dia midoladola koa ny zavamaniry, ny hazo izay noforon'Andriamanitra. Dia misy vorona kely maniditsidina koa dia misy voninkazo, misy lolo kely tsara tarehy. Mahafinaritra ny tontolo andro tamin'izay. Iny Jesosy andeha hampianatra olona hono izy. Dia izao nisy ankizilahy kely anankiray koa reto mba nandeha niaraka tamin'ny iaino an'i Jesosy hono andeha hiaino tantara nataon'i Jesosy nge hono izy io aleo ataontsika viato izy manaraka an'i Jesosy izy andeha hiaino tantara nataon'i Jesosy, tantaran'ny fitiavan'Andriamanitra anie hono izay tsy izy ihany kay ny teo fa be dia be ny olona rakizy. Be dia be ny olona tonga teo. Misy dada, misy neny, misy zoky, dia misy bebe, dia misy dadabe, be dia be. Tena nanao tantara Jesosy momba ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Dia variana ny haino daholo rakizy ny olona rehetra. Efa ho hariva ny andro. Hoy ilay ankizilahy kely. Maneno be ny kibon'ilay ankizilahy kely. Dia maneno be koa ny kibon'ny dada. Dia naneno be koa ny kibon'ny neny. Dia naneno be koa ny kibon'ny dadabe sy bebe. Satria nona be nge zareo tsy nisakafo zareo.
nona be. Dia nanontany Jesosy, nanontany ny namany any Jesosy hoe misy sakafo ve any aminareo any? Dia ozy izy ilay namany tsy misy a. Dia nanontaniana dada hoe misy sakafo ve any amin'ny dada? Tsy misy a. Tany amin'eny koa nanontaniana, tany amin'ny dadabe sy bebe koa misy sakafo ve any? Tsy misy. Tsisy nitondra sakafo ny olona rehetra. Fa zao ilay ankizilahy kely io a, nomeny neny sakafo izy rak'izy a, na ampitondray neny sakafo izy. Ny sakafo noentiny a dia trondro anankiroa. Trondro anankiroa noentiny tao anatin'ilay harona keliny. Dia nisy mofo 1, 2, 3, 4, 5. Nisy mofo anankifiry tao anatin'ny haron'ilay ankizilahy kely. Mofo anankidimy, 5. Dia nisy trondro anankiroa, 2 tao anatin'ny haron'ilay ankizilahy kely. Wow! Dia nentin'ilay ankizilahy kely teo amin'ilay naman'i Jesosy a, ilay harona kely misy trondro sy mofo iny. Dia nibatainy zareo ilay izy a, noentiny zareo a, dia nakeo amin'i Jesosy ry zareo. Noentiny zareo nakao amin'i Jesosy a, ilay harona misy sakafo be dia be. Misy sakafo anankidimy a, dia anankiroa. Mofo 5 a, dia trondro 2. Nentina teo amin'i Jesosy ilay izy. Io e nameny an'i Jesosy ilay izy. Dia rehefa noraisin'i Jesosy ilay harona kely misy sakafo a, dia nivavaka Jesosy. Nivavaka izy nisaotra an'Andriamanitra fa nahita sakafo a omenan'ny olona. Rehefa vita ny nivavaka nataon'i Jesosy a, dia niraisiny rak'izy ilay mofo a. Niraisiny ilay mofo a, dia nitapahany a. Dia nitapahany daholo ilay mofo rehetra, dia nomeny a ho zaraina amin'ilay olona be dia be. Tazanareo ve ilay olona be dia be ato? Nozaraina tamin'ny olona be dia be ny sakafo a. Dia ny trondro koa nitapahany Jesosy a, dia nizaraina tamin'ny olona be dia be a. Dia nahazo daholo a ny olona be dia be. Nahazo daholo ny olona rehetrarehetra, ny ankizy a, zazakely a, dia zoky a, dia dada sy neny a, dia dadabe sy bebe a. Nahazo daholo ny olona rehetrarehetra. Dia nihinana zareo. Nihinana zareo. Rehefa voky ry zareo a, dia nasaina nangonina indray a ny ambiny sakafo rehetrarehetra rak'izy. Angonina daholo ny ambiny sakafo rehetra hoy Jesosy a, mantsi ny namany. Angonina daholo a ny sakafo rehetra. Dia rehefa voangona rak'izy ilay mofo a, dia nisy 12 sobika. Zay a. Mbola feno mofo sy trondro daholo ireo a. 2 zay a. Feno mofo sy trondro daholo ny sobika nangoniny naman'i Jesosy ireo a. 2 zay a. 3. Dia mbola misy foana hony. 4. Mbola misy foana hony rak'izy a. Mbola tsy lanin'ny olona ilay izy a. Dia 5. 6. Be dia be izy izany. Dia mbola misy ihany. 7. Dia mbola misy ihany. Tonga ihany ny naman'i Jesosy nitondra an'ilay harona. 8 zay a. Dia mbola nisy foana. 9. Feno mofo sy trondro daholo ilay harona. 10. Dia miaraka manisy tsika. 11. Mbola misy foana hony e. 12. Firy hoe nisany teo? 12. 12. Nisy ambiny be dia be a, ilay mofo anankidimy sy trondro anankiroa. Lasa be dia be ny ambiny rehefa voky ny olona. Dia faly avokoa ny olona rehetrarehetra.
mahay fahagagana Jesosy, nanampy ny olona izy dia faly daholo ny olona raika izy faly daholo ny olona fa nihinana sakafo niaraka tamin'i Jesosy. Tazanareo ve ty? Nihinana sakafo niaraka tamin'i Jesosy ny olona be dia be satria tia namana ilay tovolahy kely tsara fanahy dia nomeny an'i Jesosy ny sakafo atoandrony dia noentin'i Jesosy teo amin'Andriamanitra nivavaka izy dia voky daholo ny olona rehetra dia nisy ambiny be dia be ilay sakafo. Firy no isany? 12, 12, folo ampiana 2 dia 12 izay. Saotra an'Andriamanitra isika fa tena tiany olona ange Jesosy, tia manampy olona ange Jesosy, tia mikarakara olona ange Jesosy, tia mikarakara ny ankizy koa izy dia tia mikarakara ny zazakely. Dia andao isika hiaraka hivavaka hisaotra azy. Akambana indray ary ny tanany dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Andriamanitra faly be izay fa hay ianao tia ny olona rehetra, tia ny zazakely, ny ankizy dia mikarakara an'izy ireny koa ianao. Misaotra Jesosy fa mbola mikarakara anay koa ka ianao dia omeo fahendreny izay mba ho tia miara-mivavaka aminao dia ho tia manampy ny hafa ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ny farany indray ny fiarantsika amin'ny manaraka indray dia miaraka mikopakopa tanana daholo, veloma daholo. Miarahaba antsika rehetra indray tratry ity fotoana ity. Saotra betsaka ny sefo-tena teo aloha isika izay nampamerina ny lesona ny zazakely. Ankehitriny indray dia ny kilonga. Efa nahazo toerana daholo ve ny kilonga rehetra fa amerina ny lesona herinandro faefatra isika izao. Samy maka toerana dia hanao an'ilay ramazatra indray isika ilay efa hainareo tsenjery ilay hoe manahoana awary isa 2 3. Arabaina ianao salama ve, manahoana akory. Arabaina ianao salama ve, faly mahita an'se. Tena faly ageraka izy miaraka aminareo hoe mahafaly mihitsy miaraka amin'izany hoe ankizy tia mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia ndao ary asika tonga dia amerina ny lesona herinandro faefatra izay ny anarantsika. Ny lohateny lesintsika dia hoe Jakoba tao arahana. Jakoba tao arahana. Ny tsy anjery dia hitantsika tao amin'ny mpitoroteny 7 ny 9 andeha averintsika hoe tsy anjery. Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Tadidinareo izay tsy anjery izay? Ie. Dia mbola toy ihany tantarantsika tamin'ny heriny ihany no averintsika satria dia tantaran'i Jakoba. Tamin'ity herinandro ity indray isika dia nahita hoe rehefa nandeha dia lavitra be mihitsy ny Jakoba dia tonga tao amin'ny tanànan'ny dadatoany ihany izy ny farany tao amin'ny Labana. Afangantsika ny tantara fa rehefa nahita ny Rahely izy izay zanaky Labana, faly aloha izany Jakoba fa tonga tao amin'ny tanànany havany ihany dia nahita ny Rahely izy izay andeha Karana dia nampiany Rahely dia nasareo nandeha nody. Dia tena tia be any i Rahely raika izy i Jakoba. Ohatrany ahoana ary izany tia be izany eo. Ohatrany dada sy neny manao hoe je t'aime papa, je t'aime neny, ohatr'izany. Dia tia be any Rahely raika izy i Jakoba. Dia ohatry izy Labana hoe raha te hanambady an'i Rahely ianao dia mila miasa 5 taona mola ny teneniny tao anatin'ny lesona. 7 taona. 7 taona. Mila miasa 7 taona ianao ozy izy dia omeko an'i Rahely ho vadinao. Miasa tsy mandray karama io dia izao arak'ilay tsenjerintsika dia izao nentin'ny fitiavana ihany koa Jakoba dia hoe izay azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao rehetra. Jakoba olona tena olona miasa, tena olona miasa. Dia nanaiky Jakoba faly ery izy.
iasa zany nataona mpitiavana tsara daholo ny asa nandritry 7 taona 7 taona ny zazakilonga raha mbola tsy feno 7 taona akoriny zany hoe ohatrany zokinareo zany nesany Jakoba tao vita raha 7 taona dia efa tokony hanambady an'i Rahely amin'izay zany Jakoba dia nofitahany Labana rakizy Jakoba tsy Rahely indray no nataony vadiny fa izy i Lea zokiny Rahely rehefa tonga ny rapitry maraina n'iny dia tezitra be Jakoba niteny tamin'ny Labana hoe fa maninona kosa ny fitahanao efa i Rahely zao ve resako tsika dia maninona mbola nataonao Lea ny vadiko fa zao rakizy dia Labana tsy nifona fa nanazava fotsiny izy hoe Lea ozy izy ny zokiny dia izy ny tokony manambady voalohany noho i Rahely tezitra Jakoba fa saingy izao teo dia tsapany fa tsy mety kainy mamitaka olona tadidinareo ny tsenjery lesintsika tamin'ny herinandro fahatelo namitaka izy dia tamin'izany izy nitsoaka fotsiny fa rehefa tonga teo amin'ny fotoana io dia tena tsapany hoe tsy mety kaizany mamitaka olona zany dia natsapan'izay izy fa izy nefa navelan'Andriamanitra fahotany dia nahay namela ny Labana ihany koa izy na dia tsy mifona ary Labana dia nahay namela izy rehefa taty aoriana dia niresaka zareo dia ozy izy hoe mila miasa ho an'andray ianao 7 taona zany hoe nararaotiny Labana zany i Jakoba mila miasa 7 taona indray ianao dia omeko anao ho vadinao Rahely rehefa tiany Jakoba mantsy Rahely rakizy dia nanaiky izy dia faly izy satria azony ho vadiny ihany i Rahely ilay olona tiany ny lesona tsoahantsika dia izao nandritry ny 7 taona no fanaraha zareo kanefa lasa x2 zany le 7 taona lasa 14 ans zany tsapony tana cheftaine 14 ans zany no niasan'ny Jakoba ho an'ny Labana tsy nandraika ramy fa zao no ny fahatokisan'ny Jakoba dia nanampy anazy Andriamanitra hitantsika fa fitahany ny zanaky Labana lehilahy ihany koa izy satria nialina ry zareo hitantsika tanatin'ny lesona izany fa zao nampian'Andriamanitra izy dia narovan'Andriamanitra izy satria nanao zavatra tsara indrindra izay tsara indrindra tany aminazy no nomeny an'ny Labana niasa tsara izy karakarainy tsara biby fiompy rehetrarehetra izay zavatra nangatahany Labana rehetrarehetra dia nataony tsara dia nampian'Andriamanitra izy ary narovan'Andriamanitra sy nitahian'Andriamanitra rehefa tapitra ny 14 taona izay niasan'ny Jakoba dia afaka niala nandeha niverina notany amin'isy azy i Jakoba sy ny vady aman-janany miaraka amin'ireo harena be dia be izay azony ny biby be dia be izay azony eto ihany koa sika rakizy dia ampahafantarina mandrakariva fa zao miaraka amintsika Andriamanitra dia tena mijery antsika rehefa manao zavatra tsika ka manao zavatra mifotsika manao zavatra mipahamarinana dia miaraka amintsika Andriamanitra ary maninona izy tena mitahantsika Andriamanitra tena mitahantsika Andriamanitra averiny cheftaine foana hoe na dia mbola zazakely ohatr'izao azy nareo dia tena ampian'Andriamanitra sy arovan'Andriamanitra dia n'izao ary sika dia efa mila manao zavatra tsara mila manao zavatra pahatokiana ary mila mahay mangataka famelan-keloka ihany koa eto zany dia ny ampianarina amintsika nandritry ny lesona iny dia izao ninona azony tanantsika atao inona moa zany zavatra hoe azony tanantsika atao zany aseny dada sy neny manasa vilia hono ny kilonga kely dia izao tsy milongolongy fa mandeha manasa vilia izay vilia vitanareo ny sasana fa tsy hoe mba ndeha miakatra ambony be dia maka rano mifatsakana lavatra be dia tsy izay fa dada sy neny kory tsy adaladalaka hoe ampanao zavatra sarotra be any kilonga kely fa izay zavatra azontsika atao aseny dada sy neny atao aseny olon-dehibe atao ao am-piangonana zao dia tenenintsika hoe tsy mitabataba rehefa toriteny dia mihaino tsara zany ange ampianarina antsika zany hoe ny kilonga dia n'izao dia mihaino tsara
dia izao ninona angatahana amintsika na asa fanampiana ao an-trano izany dia mbola kely izao tsika na ireo lesona rehetrarehetra izay omenany kilonga aty amin'ny sekoly sabata ao anatin'ny lesona fianbenana maraina fianarana baiboly ataon'ny dada sy neny dia izao ataovy amin'ny herinao fa hanampy anao Andriamanitra dia matoki fa miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra. Mino fa manomboka izao ny ankizy rehetrarehetra ny kilonga kely rehetra dia manao ny asa omenana azy amin'ny heriny iray manontolo dia ho ampian'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika na ny any am-pianarana izany na ny ao an-trano na ny am-piangonana dia izay indray famerenana lesontsika tamin'ny herinandro faha-efatra anao ny veloma mandram-piona indray tsika araka izy dia ndao hitsangana daholo fa anao ale velomintsika anganara mitsangana isa roa telo veloma veloma amin'ny heriny indray veloma veloma amin'ny heriny indray veloma tompoko amin'ny heriny indray are. Manahoana daholo ianareo rakizy namako, mirary sabata feno fitahiana ho anareo mandrakariva ny tenako. Iaraka eto isika hamerina ny lohahevitra faha-efatra izay mitondra ny lohateny hoe miasa ho an'ny dadatolabana i Jakoba. Miasa ho an'ny dadatolabana i Jakoba. Nanana andalan-teny izay natao fitadidy isika, izany dia hita tao amin'ny Jeremia toko 7:1-20. Jeremia toko 7:1-20 manao hoe fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova. Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia toko 7:1-20. Inona tokoa moa izany rakizy no hafatra tiany Jesosy omena ho azy ho anao tamin'ny alalan'izany lohahevitra izany? Ny hafatra dia izao hoe efa namela ny heloko Andriamanitra dia tian'Andriamanitra koa nge izahay dia tian'Andriamanitra koa ianao aninona hamela ny heloky ny hafa. Rehefa tsy maintsy nandao ny tanàna nisy azy rakizy Jakoba dia lasa nandeha tany amin'ny toerana atao hoe Harana izay misy ny fianakavian'ny reniny. Any no mipetraka ny dadatoany dia ny anadan-dreniny atao hoe Labana. Tsy mbola hitan'ny Jakoba mihitsy ange io toerana io fa izao tsy maintsy nandeha izy. Nanao dia lavitra izy ary nyzany alaviran'ny dia lavitra nataon'izany mba fantatrareo 4,700 kilometatra. 4,700 kilometatra. Lavitra dia lavitra izany. Tsy haiko hoe taiza re teto Madagasikara ny toerana efa nandehananao lavitra indrindra fa raha ohatra izany ho any Toliara ianao izao dia eo amin'ny 700 kilometatra miala veto izany Toliara izany. Lavitra izany dia mbola lavitra noho izany ny toerana nandehanany Jakoba. Ary nandritra ny fotoana lavabe ny nandehanany fa rehefa nandeha izy teny am-pandehanana dia nahazo ny teny fikasana tamin'Andriamanitra dia nanao hira fiderana izy ary nankalazan'Andriamanitra mandrakariva. Rehefa ela dia tonga tany amin'ilay toerana izy. Indro nisy fatsakana teo nisy mpiandro teo dia nanontany izy hoe mba fantatrareo ve izany olona atao hoe Labana izany? Dia niresaka ange reto mpiandro reto hoe fantatray mihitsy hito tamito ny zanany. Dia nanatona tokoa rakizy i Rahely, ilay zanaka dadatolabana. Dia ny reniny sokafan'i Jakoba aingana ny fatsakana dia nomeny rano reto ondry be da be any Labana ireto ary rehefa avy eo izy dia nanontany an-Rahely ny momba ny rainy. Dia faly indrindra fa misy fianakaviana vaovao tonga hamangy ry zareo. Rehefa nandrian'izany ange Rahely dia lasa nandeha niazakazaka nakany amin'ny rainy niteny hoe tonga ary amin'ny fatsakana rery dada. Ilay lehilahy atao hoe Jakoba zanaky nenitoa Rahely. Dia tsy iza io fa ny anabaviny dadatoa Labana izay dadan'ny
Iraely. Rehefa nandrean'izany labana dia lasa nandeha nakany amin'ny fatsakana dia niona tamin'i Jakôba. Nifampiresaka izy ireo, nifampiarahaba izy ireo ary akory ny fifalian'ny mpianakavy fa tafahoana. Rehefa niresaka teo moa izany dia tapaka ny hevitra fa hijanona ho aminy izany i Jakôba. Tsy niandry ela akory fa fotoana fohy tao aorian'izay dia niasa tao aminy i Jakôba. Rehefa niasa Jakôba dia nanontaniany hoe inona no karamanao satria ianao hiasa ho aho. Dia hoy izy Jakôba hoe tiako raha mahazo vady any Raely zanakao aho. Kanefa i Jakôba moa izany tsy manana vola, tsy manana harena be da be izy rakizy ho atao vodiondry ohatran'ilay mahazatra antsika aty. Dia nifanaraka izy mianaka fa hiasa ho an'ny Labana mandritry ny 7 taona be izao izany izy mba hahazahoana ny Raely ho vadiny. Tena naiky ary nanao ny asa tampifaliana tampatoky ny Jakôba satria nanantena fa ahazo vady any Raely. Tapitra raha 7 taona ho karakaraina ny mariazy, ho ataony rarahany zareo. Dia faly Jakôba tamin'izany ary efa vonona fa ahazo vady amin'izay. Rehefa nandeha nefa ny fotoana izay nanaovana ny raharaha rehetra dia mba fantatrareo ny zavatra niseho. Ny fitahany Labana izy. Tsy Raely rakizy nomeny ho vadiny fa i Lea, ilay zanany vavy matoa. Akory ny hatezeran'i Jakôba, tezitra Jakôba. Ahoana izao nataon'ny dadatoa Labana izao? Tena tezitra. Kanefa dia izao Andriamanitra dia nampitony ny fahatezeran'i Jakôba ary tsy sahy izy tena hoe naneho sy fahatezerana be tamin'ny Labana raha nanontany ny dadatoa Labana satria tsampany fa hay ohatr'izany rakizy ny amafin'izany hoe mamitaka izany. Izany voafitaka izany tsapan'i Jakôba izany izao fa tsy tsara ny mandainga, tsy tsara ny namitaka. Dia nanaiky izy kanefa tiany loatra i Raely dia nifanaraka indray izy hoe Raely tena tiako fa dia ahoana fa omeo ahy izy. Toy izy indray ny dadatoa Labana hoe ampitomboina 7 taona indray izany ny fiasanao ato amiko. Dia nanaiky izy ireo. Nanaiky ny fanaraka izy ka rehefa tapitra izany ny 14 taona izay niasan'i Jakôba dia azony dia lasa vadiny tanteraka indray i Raely. Rehefa azony anefa dia nitombo tsy sitraky dadatoa Labana ny sarahany zareo satria tsapan'ny dadatoa Labana ny fitahiana azony. Rehefa Jakôba no nitantana ny fananany rehetra, lasa mpanan-karena be izy ary tsy vitan'izay koa rakizy fa na i Jakôba koa dia lasa nanan-karena be. Dia nialina ny Jakôba nge ny anadahany Lea sy Raely. Nialina dia vokatr'izay dia nanapa-kevitra nanam-paniriany Jakôba andeha hody hiverina any amin'ny toerana izay misy azy dia tany amin'ny tany Kanana. Rehefa nanapa-kevitra nefa izy tsy isany-teny tamin'ny dadatoa Labana izy fa inona no nataony? Niainga mangingina izy. Ka tamin'ny fotoana izay nanaovana fety izay ny fanapahana volon'ondry moa tamin'izany dia nanao fety nandritry ny 3 andro dadatoa Labana. Dia tamin'iny nanararoatra nitsoaka ny ala teo Jakôba sy ny fianakaviany. Rehefa nandeha izy ka enina dia tezitra be dadatoa Labana kanefa dia izao niteny tamin'ny Labana indray nge rakizy Andriamanitra hoe ianao aza manao teny hafahafa mihitsy amin'ny Jakôba. Teny raisiny Labana tao am-po izany teny avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofo izany ka rehefa tratrany Jakôba dia nifampiresaka izy ireo. Ny nafinaritra dia nifamela helika izy ireo ary nanao fiaraha-misakafo dia nanangana tsangam-bato ho fahatsiarovana an'izany fotoana sarobidy ny sarahany dadatoa Labana tamin'ny fianakavian'i Jakôba sy Jakôba mianakavy izany. Tsika koa rakizy dia zava-dehibe ao fiainantsika ny fifamelana rehefa misy zavatra tsy mety ataony namantsika. Mety misy zavatra nampalahelo antsika angamba, mety misy zavatra tsy tiantsika nataony namana fa tsarovy fa Andriamanitra efa namela antsika, namela asy ianao dia tian'Andriamanitra tsika io hamela ny hafa koa. Ka dia izao Jesosy hampianatra Jesosy hampianatra anao ka hay hamela helika ny hafa itsika. Dia izay ny fiarahantsika androany mametraka amin'ny veloma mandram-piona indray ho zaza mendriky ny lanitra ny ianao io. Veloma daholo.
tonga eo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tanora 7 ka hatramin'ny 12 taona indray isika miarabanareo ary. Nandritry ny herinandro isika dia nanana lohahevitra nafinaritra anankiray izay niarahantsika nianatra ary manana lohateny isika manao hoe iza no hahavita, iza no hahavita. Misy toko sy andininy ihany koa izay natolotra antsika mba ho atao fitadidy ho averimberina nandritra n'izany herinandro izany dia ny Titosy toko 2 andininy 1:12 sy ny 12. Titosy toko 2 andininy 1:12 sy ny 12. Manao hoe fa efa naseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andahy izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao ary ho velona amin'ny olony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Izay toko sy andininy izay dia napetraka ho antsika mba ho averimberintsika ary ny tena tsara indrindra dia ho haintsika tsy anjery nandritra n'izay herinandro izay. Nisy hevi-dehibe na hoe afatra tiana nampitaina antsika nandritra n'izay herinandro izay dia manao hoe maneho ny fitiavan'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika araka ny fombany. Hitantsika fa ny voalohany dohany teo amin'ny toko nosoratana ho an'ny Titosy no ny anarana nandritra ny herinandro. I Paoly no nanoratra azy. Nanome afatra manokana ho an'ny Titosy i Paoly, nametraka andraikitra manokana ho azy mba hanao ny fifidianana tao a Kreta. Ny mpianatra tao a Kreta moa zany ireo olona ireo zany no antsoina hoe Kretana. Ireo mpianatra tao ireo zany dia nanana fitondran-tena somary nanahirana ihany satria ny mponina tao a Kreta mihitsy zany no nanana toetra mifangaroharo be dia nanjary nangalatahaka sy ny mbola nijanona ny sasany tao anatin'ilay toetra ny mponina tao na dia efa kristianina ary. Ka rehefa tonga ny fifidianana izay ho mpitarika ny fiangonana dia sahirana indrindra ireo. Ary i Paoly dia nametraka afatra manokana tamin'ny Titosy hoe manahoana ny fepetra tokony hapetraka hifidianana ny mpitarika ny fiangonana, ny loholona sy ireo mpitarika izany. Dia napetraka tsara mihitsy ny hoe ny mpitandrina dia tokony ohatr'izao, tokony ho manambady tokana, tokony ho tsara laza, tokony ho tsy tia harena maloto. Inona moa mahatonga ny Paoly nametraka an'izany afatra izany? Satria ny olona tao Kreta dia tena hoe lazaina hoe tsy kretanina raha tsy manam-bola. Ary nanao izay azo atao ny olona tao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana mba hananana harena be izany. Dia na dia hoe amin'ny fomba ratsy ary dia natao izany. Ary nanjary nanimba ny toetran'ireo mpanara-dian'i Kristy ihany koa. Nanjary betsaka ireo nanambady maro na ny ohatran'ny ray izany. Dia napetraka i Paoly tsara mihitsy izany hoe ohatran'izao ny toetra tokony ho mpitarika ny fiangonana. Dia nandritry ny herinandro iny izany tsika dia nijery ireo toetra izay napetraka ary tsy Paoly amin'ny maha Paoly azy no tena tompo-kevitra fa torohevitra avy amin'Andriamanitra no nampitana an'izany. Ary niezaka i Titosy mba hizaran'izany tamin'ireto mpianatra tao Kreta ireto. Rehefa nambara tamin'ireo zany ny mahakasika an'izay toetra takiana amin'ny mahampitarika izay dia nanjary tonga saina izy ireo rehefa nivory tao ny fampiresaka tamin'i Titosy dia novakiana ny afatry Paoly, tonga saina izy ireo. Fa tena tsy nety ny fomba fiainan'izy ireo. Ay misy fepetra takiana dia ny fanahafana ny Kristy. Toetra ny Kristy mihitsy no napetraka teto. Ary tsapan'izy ireo tamin'izay fotoan'izay fa kay na dia tsy loholona na dia tsy mpitarika azy dia tokony hanana an'izay toetra takiana izay avokoa. Tokony hanana toetra tsara eo amin'ny manodidina azy
mba hahatonga an'izy ireo hampita ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny manodidina azy. Ahoana moa ny hahatonga anao hampita ny hafatra momba ny Kristy sy ny fitiavan'i Kristy raha ianao aza manao fiainana tsy mifanaraka amin'ny fiainan'i Kristy? Dia izay no nahatonga an'ireto mponina nareo mpianatra tao Kreta ireto nanapa-kevitra hoe andao isika rehetra mihitsy no hiara-hiova mba hahafahan'Andriamanitra mankasitraka sy mijery antsika ao anatin'ny fanarahana Kristy. Ny lohahevitra izay nianarantsika izany nandritry ny herinandro dia nanampy antsika hahafantatra fa miantso antsika mandrakariva izay vahoakan'Andriamanitra mba hifaneo fitiavana, hifaneo fahasoavana ary hizara ny toetran'i Kristy amin'ny samy isika. Nampianatra antsika ihany koa mba hahatsapa ny fifaliana amin'ny maha-ohatra velona izay maneho an'i Kristy antsika. Hoe tsy zavatra maneritery izany na zavatra mampakivy fa tena hoe hahatsapa fifaliantsika izany hoe ohatra velona maneho an'i Kristy izany. Ary mba handraisantsika fanapahan-kevitra hiaina araka ny fetra izay napetraka Jesosy mikasika ny fitondrantena ampahabe maso sy ny miafina. Izany hoe rehefa any amin'ny takotakony ianao dia tsy hoe hafa ny toetranao fa mitovy ny toetranao ampahabe maso sy any amin'ny takona dia manaraka ny fehipetra izay fenitra izay napetraka Jesosy Kristy dia ny fanahafana azy. Mino aho fa nanampy antsika hahafantatra ny toetra tokony hananantsika. Raha sanatria isika manana toetra mitovitovy tamin'ireto olona tany Kreta reto dia nampianatra antsika izany lohahevitra izany mba handiny tena ihany koa. Ary hanapa-kevitra hiala amin'ireny toetra tsy zarizary ireny ka hahatonga antsika tsy hifandray tsara amin'ny Kristy, hahatonga antsika ho lasa ho lavina mihitsy raha ho avy eny amin'ny lanitra Kristy. Engane isika mba hanana toetra tsara ka haneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fomba fiainantsika. Izay indray ary ny lohahevitra izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia mirary ny fitahian'ny Tompo ho an'ireo tanora 5 ka hatramin'ny 12 taona. Mandra-piona indray ary. Miarabany tanora mantonto rehetra indray ary. 13 taona sy 14 taona rehetra. Androany isika dia hiamerina ny lohahevitra faha-efatra izay nianarantsika ka ny fizarana faharoa amin'ilay miara-mandeha amin'Andriamanitra no resantsika indray androany. Ny andinina tao tadiana dia mika toko faha-enina andininy faha-valo. Mila fa hainao ty andininy ty. Ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ny anao ny marina sy ho tia famindrapo ary hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetreteny. Nisy namana iray mpiazakazaka. Izy ity moa izany dia lasa mpanao gazety taty aoriana fa rehefa fony izy mbola nianatra tany am-pianarana dia anisan'ny zavatra tsy tiany ny miazakazaka. Kanefa rehefa nampirisiany namana izy dia nandeha nanao fifaninanana hazakazaka ihany. Dia rehefa niazakazaka izy teny an-dalana teny dia tsy nieritreritra ny ho tonga aloha tahaka an'ireo efa matianina fa na izany aza dia nanao ny ezaka rehetra izy mba ho tonga amin'ilay hazakazaka. Dia ny nahafinaritra azy dia fahavalo izy tao anatin'ilay hazakazaka. Izany hoe tsy dia ratsy loatra izany satria be dia be ireo ankizy ny hazakazaka. Taty aoriana rehefa hitan'ny namany izany dia nampirisiany namany izy hoe misy ilay mini marathon izany hoe 120 kilometatra mahery kely izay atao ka maninona ianao raha mandray anjara. Dia nieritreritra izy hoe ahoana izany ny ataoko. Aleo izy hanao paikady ka izao ny ataoko amin'ny voalohany tonga dia hiazakazaka mafy be dia rehefa avy eo hiteo ny toeny. Rehefa tonga tokoa ilay fotoana izay niazakazahana dia niazakazaka ity namana ity. Stafford moa ny anarany. Niazakazaka izy dia izy nandeha aloha indrindra tamin'ilay hazakazaka. Dia rehefa nandeha teny an-dalana teny teo amin'ny 3 teo ny mpiazakazaka. Dia nisongona azy tsikelikely ireo olona hafa ary tany amin'ny 700 tany no nisy ny laharany rehefa tonga tamin'ny farany. Ny nahafinaritra azy anefa dia izao. Rehefa andro vitsivitsy taty aoriana dia nisy
boky gazety iray izay namoaka sary ka ny sarin'ny Stafford ilay mihazakazaka mafy tany am-boalohany no niseho teo amin'ilay gazety boky. Dia nitsika izy nahita an'izany ary tsisy fanambarana hoe izy ny tonga voalohany na izy ny tonga farany satria tsy voalaza izay fa nahafinaritra azy dia hoe ny sariny no niseho tao amin'ilay gazety boky. Eo mihazakazaka izay arahantsika mandeha amin'Andriamanitra dia ilaintsika indrindra ny mitazona ny hafainganam-pandehantsika. Ny tonga soa ihany no arabaina, izay aloha dia azo antoka, fa ilaintsika ny mitazona ka tsy miabandona amin'ny hazakazaka izay arahantsika mandeha amin'Andriamanitra. Eo amin'ny hazakazaka izay arahantsika mandeha amin'Andriamanitra dia mety misy ny zava-tsarotra araka ny voalaza tamin'ny heriny. Mety misy ny zavatra mafy izay lalovana ao anatin'izany kanefa ilaintsika mandrakariva ny mandeha manohy ny hazakazakitsika. Ao anatin'ny soratra masina ao dia misy ireo patriarika maro be izay mihazakazaka fanarahana an'Andriamanitra. Anisan'izany Mosesy. Mosesy raha ny hazakazaka dia tsy hoe voalohany foana tamin'ny hazakazaka nataony satria nanana ny fahalemeny Mosesy ary fantatsika fa namon'olona i Mosesy. Kanefa tsy iny akory ny namaritra ny hazakazaka izay natao Mosesy fa ny fiainany taty aoriana dia natolona an'Andriamanitra nitarika ny zanak'Israely izy ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra mandrakariva. Anisany anankiray ihany koa Davida, tsy hoe olo-masina Davida fa tena nanana ny fahalemeny goavambe i Davida kanefa tsy niala tamin'Andriamanitra izy na dia nisy an'izany fahalemeny izany ara fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra mandrakariva. Maro be ireo tantara haitsika ao amin'ny Baiboly, nisy an'i Noa, nisy an'i Josefa, mety misy koa tonga ao an-tsainao amin'izao fotoana izao fa ireny rehetra ireny dia tsy nilavo lefina tamin'ny hazakazaka izay natao fa niezaka mandrakariva hanatratra ny farany. Ary ny apôstôly Paoly dia milaza indrindra ao amin'ny boky izay nosoratany ao amin'ny Hebreo fa isika ihany koa dia mihazakazaka amin'ny tany fihazakazana ka noho izany tokony ahony tena amin'ny zavatra rehetra isika. Ahoana moa izany hoe mahony tena izany? Ny mpiazakazaka dia mila mifady zavatra maromaro mba hahatonga azy hatanjaka. Ilainy ihany koa ny manao ekzersisy mandrakariva, tsy maintsy mikotrana matetika izy mba ahafahany hitazona ny heriny ho tonga amin'ny loka izay andrasany. Ireny rehetra ireny nefa dia ny saribonahitra mety ho loha no tadiavina. Fa isika kosa ilay saribonahitra tsy mety ho loha no katsahantsika eto amin'ity fiainana ity ka ilaintsika ny miara-mandeha sy mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Hoy ny voalazan'ny Isaia 40:9-30 hoe hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Izany no irariana ho antsika tsirairay avy ry tanora mantoanto ka na eo amin'ny hazakazaka rehetra izay ataontsika amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra dia tsy ho sasatra isika ary tsy ho reraka fa hiankina amin'Andriamanitra mandrakariva dia izy no hitantana antsika amin'ilay hazakazaka izay ataontsika dia azo ilay loka tsara indrindra isika dia ny fiainana mandrakizay. Toy izay no lesona izay narantsika nandritra ny herinandro dia mirary fampiarana tsara ho antsika tsirairay avy andao isika hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Ka na mety efa lavo azy ianao ninona zavatra niseho dia hiarina ianao dia hiankina amin'Andriamanitra ny hazakazaka rehetra ataonao dia ahony tena ny zavatra rehetra dia mirary soa indrindra re. Vao manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao.